Natao hijaly ve isika vehivavy? Izay indray zany no adiadintsika androany ny mikasika an'izay lohahevitra izay satria eo am-panomanana foana isika izany ny volan'ny vehivavy dia ny 8 marsa izany. Ny vehivavy no loharan'ny poiran'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao satria ny vehivavy ihany no mitondra vohoka ary niteraka. Ao anatin'izay hoe ny vehivavy ve natao hijaly dia isan'izany karazan-javatra izany zany dia ny fiterahana satria ny fiterahana dia ny vehivavy ihany no afaka manao an'io zavatra iray io ary dia mitondra fanaitainana mahery vaika mihitsy izay ny vehivavy ihany no mizaka an'izany atao hoe fiterahana izany. Kanefa olon-droa no namboatra ny zazakely tao anaty kibo. Ao anatin'ny hoe fijaliana izay miatra amin'ny vehivavy izany dia ao ihany koa ilay ataontsika hoe préjugé. Izany hoe ny vehivavy izany efa ananana préjugé dia ny mialoha zany eo amin'ny fiarahamonina dia ny hoe fanaka malemy. Ary tamin'ny andro taloha ara zany dia mbola nisy maro dia maro zany ny hoe zon'ny vehivavy izay hoe tsy tomombana toy ny hoe tsy nahazo nandrotsa-bato zany ny vehivavy rehefa amin'ny fifidianana dia mbola nisy ihany koa zany fihetsiketsehana izay nahafahana nanatotosana izany zavatra izany. Tamin'ny andro taloha koa zany dia ny vehivavy tsy nahazo nianatra, ny vehivavy tsy nahazo niasa fa mbola tolona nataon'ireo karazam-behivavy izany teo aloha no natotosana zany an'ireo hoe karazana zon'ny vehivavy ireo. Raha tamin'ny andro taloha koa zany ny vehivavy dia tsy tokony mandray fitenenana. Manodidididina an'izay hoe karazana fombafomba izay zany no misy manome ny karazana zany hoe conclusion hoe ny vehivavy dia natao hijaly satria manodidididina an'io karazan-javatra rehetra io zany ny vehivavy dia azo lazaina fa ilay atao zany hoe mahazo foana karazana zany fitsarana dia ny mialoha na ny hoe ny préjugé izany. Manoloana an'izany karazan-javatra rehetra izany dia efa nasehoko teto zany ny fandaharana izay milaza ny hoe misy ve ny vehivavy sambatra. Ao anatin'izay hoe préjugé izay dia manome ny karazana fientanam-po zany eo amin'ny vehivavy ny mba hiezaka zany amin'ny fiainany hanome ny tsaratsara kokoa zany eo amin'ny fiainany ary eo amin'ny fiarahamonina mba tsy hampisy be loatra zany an'izay hoe karazana fitsarana dia ny mialoha izay. Rehefa misy zany ny hoe sakatsakana eo amin'ny fiainan'ny vehivavy, izay zany ny antony mahatonga an'izay matetika zany dia ilay hoe tahotra avy eo amin'ny fiarahamonina izany satria raha vao ny vehivavy zany no mitsangana ka mijoro amin'ny foto-kevitra sy manana tanjona eo amin'ny fiarahamonina dia matetika sarotsarotra zany ny hanakanana azy satria efa tapa-kevitra ilay karazam-behivavy zany hanome ny heviny, hijoro amin'ny heviny ary dia hanatratra ny tanjona izay tiany hotratrarina ka mahatonga zany an'ilay hoe karazana fanakatsakanana zany ny vehivavy rehefa zany hoe misy ny zavatra tiany atao satria lay tahotra zany eo amin'ny fiarahamonina no mahatonga an'izay hoe karazana sakatsakana izay.
Sika vehivavy zany ao amin'ny fo zany isika no tena miteny. Ny lehilahy indray zany izy eo amin'ny sainy izy zany no tena miasa ary ny maso. Amin'izay hoe amin'ny fo miteny izay zany de ny sentiment zany no tena betsaka eo amintsika vehivavy ary ilay ataontsika hoe zany hoe fihetsem-po. Rehefa betsaka loatra nefa zany io fihetsem-po io dia mety hitondra zava-tsoa nefa mety hamandrika antsika ihany koa ny fihetsem-po be loatra, satria raha ohatra ka diso miteny amin'ny fo be loatra zany isika kanefa tsy de tena mandinika loatra zany atao amin'ny saina dia moramora ho an'ny mpiaino ny zavatra lazaintsika zany ny tonga de manakina satria ilay efa noteneniko teo hoe misy ny préjugé. Ny fiatsarana diany mialoha zany ny hoe amin'ny hoe ianao vehivavy miteny. Izay zany no antony hoe andanjalanjana tsara zany ny zavatra izay tenenitsika vehivavy satria isika efa mahazo an'izay hoe préjugé izay. Ilay fihetsem-po zany matetika raha ohatra ka be loatra zany dia lasa mandiso fitenenana. Izany hoe ilay teny diso azo tsikeraina ao anatin'ny fomba fanehoantsika hevitra zany dia lasa avandravandra be loatra zany ilay hoe karazana teny kely izay azo tsikeraina. Kanefa izay hoe arakarak'izay hoe ny fo no miteny izay dia matetika marina ilay zavatra lazaina fa ny fomba filazana azy zany no ao anatin'ilay fihetsem-po be loatra na ao anatin'ny ataontsika koa hoe zany atezerana ka misy teny maningana zany matetika ao anatin'ilay ataontsika hoe zany hoe atezerana na ilay fihetsem-po be loatra dia lasa manimba zany an'ilay hoe fahamarinana tiana alefa. Izany hoe lasa very an-javony zany ny fahamarinana izay tiantsika ampitaina izany raha ohatra ka ao anatin'ny fihetsem-po be loatra. Any zany mantsy no ametrahako zany ny hoe fombafombatsika vehivavy zany ny amin'ny hoe mety ve ny fihetsem-po be loatra rehefa miteny sa ilaina ve ilay hoe mandanjalanja zany maka respiration tsara, mandanjalanja ny zavatra lazaina ary mampisy an'ilay hoe karazana équilibre zany eo amin'ny saina sy ny fo. Eo no ipoiran'ny ataontsika hoe atanjahantsika vehivavy zany rehefa mahay mandanjalanja an'izay hoe ny saina sy ny fo izay. Rehefa mahay mandanjalanja zany an'ilay hoe inona marina moa zany no fomba fijery atsika, inona ny jugement atao amintsika ary rehefa mahay miaiky zany isika fa misy karazam-pijaliana izay hoe tsy afaka hitifitsika zay araky ny efa nitantaraiko teo zay no hoe ny fiterahana eo ihany koa ny fadim-bolana amin'ny vehivavy izay manelingelina betsaka ihany koa ny vehivavy, misy karazana hormone be dia be koa izay amin'ny famaofao zany ato amintsika vehivavy ny hormone eo ny estrogène, ny progestérone, ocytocine, ny adrénaline sy ny sisa izay mety mampiovaova ihany koa zany ny fahasalamantsika ary mety mampiovaova ihany koa ny humeur-ntsika izay hoe tokony ho fantatritsika zany zay karazan-javatra rehetra izay mifamaofao ao amintsika izay
izay tsy azontsika ialana zany. Eo ihany koa ny periodiny menopause ihany koa zany amin'ny vehivavy, ireo karazana aretina izay mety mitraka amintsika vehivavy, ny adidy izay andrasana amintsika amin'ny mahareny atsika, sy ny adidy izay miandry antsika eo amin'ny fiarahamonina, sy any amin'ny adidy izay iandreketantsika na ao amin'ny resaka toeram-piasana izany na eo amin'ny firenena. Iandrasan-javatra be dia be zany isika vehivavy, satria misy ilay ataontsika karazana préjugé apetraka amintsika zany dia ilay atao hoe faible zany ny préjugé apetraka amintsika ary fanaka malemy. Raha ohatra mantsy zany hoe isika zany efa miaiky zany ny hoe misy karazan-javatra toy izao sy toy izao anie zany no zavatra mitranga amintsika. Eo ihany koa manginy ihany koa ny fahadisom-panantenana eo amin'ny resaka fitiavana, satria maro dia maro amintsika vehivavy koa zany ilay miandry an'ilay ataontsika hoe fitiavana mitafotafo avy any amin'ny lehilahy zany na avy any amin'ny mpiaramonina, dia mahatonga antsika zany mafana fo be amin'ny fanomezan-javatra, mba heritreretana fa misy ny zany ny takalo-pitiavana amin'izay hoe fitiavana maro be, mitosatosaka zany omena ny manodidina, omena ny lehilahy mpifankatia amintsika, de lasa misy karazana déception zany ao amintsika rehefa tsy izay zany no valikafatra avy any amin'ilay olona nomena ny fitiavana. Efa niresahako teto zany ny atao hoe dépendance affective eo amin'ny vehivavy, izay matetika zany mitondra ny fahadisom-panantenana eo amin'ny vehivavy zany io hoe karazana dépendance affective io. Ilay vehivavy be fitiavana be zany dia manome fitiavana goavana be, kanefa tsy arakarak'izay zany matetika ny valiny, dia matetika ireo karazam-behivavy ireo zany ilay atao hoe sahirana ara-pitiavana. De matetika ny fitiavana rehetra izay lalovany zany dia miteraka foana an'ilay hoe eritreritra hoe tovam-baka aho zany, na eo amin'ny resaka ara-pitiavana amin'ny lehilahy izay mifankatia aminy zany na eo amin'ny mpiaramonina, de mahatsapa foana zany ireo karazam-behivavy ireo hoe to voahika aho zany, to nambakaina aho zany, to nampiasaina mafy, to nanaovana nampanaovina an'ity karazan-javatra rehetra ity, dia voailika rehefa tsy nisy ny lanahy intsony. Matetika zany misy an'ilay hoe syndrome de victime zany ny karazam-behivavy rehefa tsy mahay zany maka an'ilay ataontsika hoe conclusion zany amin'ny fiainany, hoe mila ihany koa nge izy mandiny tena manoloana an'izay karazan-javatra rehetra izay teo amin'ny fiainany, ary mila ihany koa mijery ny fitiavany ny tenany. Zava-dehibe zay zavatra zay, mandinika tsara aiza ny forceny, aiza ny faiblesseny manoloana ny zavatra tadiaviny. Indrindraindrindra zany dia ilay fandinihan-tena izay mitondra any amin'ny estime de soi sy ny confiance en soi, izany hoe ny fitiavany ny tenany sy ny fitokisany ny tenany arakaraka izay hoe karazana talenta sy zava-tsoa ao aminy. Zava-dehibe zany izay karazana toe-javatra izay alohan'ny idiran'ny vehivavy zany eo amin'ny sehatry ny ataontsika hoe resaka fifandraisana na ara-pitiavana izany na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena.
satria raha vao mbola tsy nahay nijery an'izay hoe fandinihan-tena manokan'izay zany a dia mandrakizay zany a ny vehivavy iray dia milaza fa voabaka, mandrakizay a dia milaza fa tsy nahita ny tena fitiavana ary mety hitohy hatrany amin'ny taranany izany karazan-javatra rehetra izany a raha ohatra ka tsy voafehiny. Trafikena ome mahery natolotra eto a ambava-omana ampomeritreritra ho antsika vehivavy rehetra zany a no hiatefaniny izay resaka izay, satria matoa misy zany ny olona izay a hoe matsapa-tena foana fa voahilika, matsapa-tena foana fa voambaka, matsapa-tena foana fa tsy nahita ny mamiratra amin'ny fitiavana dia zavatra tsy ampy ao aminy zany dia ny fitiavany ny tenany, satria eritreretiny zany hoe any amin'olona zany a no anome azy ny fitiavana. Eo zany a ny hevitra diso eritreretin'ny vehivavy iray zany a matetika izay sahirana ara-pitiavana fa ny olona manodidina azy zany na ny vadiny na ny zanany no anome azy ny fitiavana izay tadiaviny. Hevitra diso de diso nefa izay. Ny fitiavana tena izy dia ao aminao ao, ny fitiavanao ny tenanao aloha, fankasitrahanao ny tenanao alohan'ny andrasanao fitiavana avy any amin'olona, moa ve ianao afaka anome fitiavana tsisy takalony ny tenanao. Izay zany aloha fanontaniana iray a izay mipetraka alohan'ny eritreretanao fa ny olona manodidina anao no tokony anome an'ilay fitiavana tena izy izay andrasanao, moa ve ianao manana an'izay fitokisantena anome fitiavana ny tenanao izay, anome an'izay hoe fitokisan-tenanao izay, satria raha mbola mangozozozo zany a izay karazana toe-javatra izay fa eritreretinao foana fa ny olona no anome an'izay anao dia mandra-maty ianao zany a dia aheno fa vehivavy mijaly, ary mandra-maty ianao zany a dia hieritreritra fa mendrika anao ny fijaliana. Zany zavatra rehetrarehetra izany a dia zava-misy ihany koa zany a eo amin'ny firenena izay tsy mahatoko-tena. Ny hoe mendrika ho azy zany a ny nozanahana, mendrika ho azy zany a no nandevozina. Izany hoe misy zavatra zany a mila diovina zany a ao amin'ireo a karazana firenena toy ny Afrika sy Madagasikara zany, izay nolalovan'ny ataontsika hoe fanjanahantany, izay nolalovan'ny ataontsika hoe fanandevozana, izay a misy ny karazana fizarazarana ara-poko. Mila zany a ny hoe mandini-tena zany a ny tsirairay a amin'izay resaka izay mba hanandratany ny tenany sy ny taranany any aoriana, hoe tiako marina ve ny tenako, de manaiky ve aho an'izao karazam-pijaliana rehetrarehetra atao aty amiko zao. Tsy misy firenena androso nefa raha ohatra ka tsy ny tsirairay ihany koa zany ao anatin'ilay firenena no tonga saina hoe tsy maintsy tokony miray loha ange zany isika hanana an'izay hoe karazana fitokisantena izay, ikarazana fitiavantsika ny tenantsika izay hoe fitiavantsika ny tanindrazantsika izay, tsy maintsy misy vondrombondron'olona maro izany a no mahatsapa an'izay, vao zay vao afaka hampandroso ny fireneny ka tsy ho hitsakitsahan'ny hafa, ataon'ny hafa tsinotsinona, ataon'ny hafa fitadiavan-javatra fotsiny.
ohatraohatran'izay ihany koa zany a ny fiainan'ny vehivavy izay hoe tsy manana fitokisantena izy zany a dia ekeny daholo a ny zavatra rehetra izay fampijaliana rehetra izay atao azy mandritry ny androm-piainany ray manontolo satria eritreretiny zany a fa tsy mendrika ny fanajana izy zany a tsy mendrika ny ho sambatra izy zany a miezaka avy ato amintsika zany a ny fikatsahana ny asambarana isika vehivavy ezaka avy ato amintsika no manaiky fa misy an'ilay hoe fijaliana izay tsy afaka alaitsika amin'ny fiainatsika miaraka amin'io zany a misy an'ilay hoe karazana ohabolana omen'ny Tao io zany a filozofa sinoa izy io zany a olokendry izay milaza hoe raha te handeha ary amin'ny toerana anankiray ianao izy izy a hiampita ranomasina dia tsaratsara kokoa zany a manaraka ny onja ozy izy a mba ahatongavanao any amin'ny toerana zay tianao andehanana satria raha ohatra ka manohitra ny onja ianao zany a dia mety ho rendrika satria matanjaka dia matanjaka ny onja izay a mitondra anao fampieritrretana mantsy zany a no apetrako eto zany a amin'ny zavatra rehetra izay mifamaofao amintsika vehivavy na ara-pitiavana io zany na eo amin'ny fiarahamonina na any am-piasana na eo amin'ny firenena dia ilay azo lazaina hoe condamné zany isika hanao ny mety condamné zany isika hanavitra ny tenatsika ao anatin'ny ezaka tanteraka dia ny efa famerimberiko eto ihany koa de ny fikojana ny fahasalamana ara-tsaina ara-batana ary ara-panahy izay no anananao ny karazana angovo matanjaka zany a hoentinao a miatrika ny fiainana ary manome ihany koa ny karazana lova tsara ara-potokevitra ny taranaka any aoriana satria raha ohatra ka karazam-behivavy zany ianao tsy de mba mijery loatra zany a ny taranaka any aoriana fa izay mampetipety anao eto amin'izao fotoana izao no ataonao ka dia manao an'ity karazana manipulation rehetra ity zany ianao a ny hoe tsy mijery ny zanakao fa ny tenanao ihany ny fantatrao manao an'ity karazana filibana ianao zany a tsy mijery ny hoavin'ny taranakao dia ho hitranao zany zavatra izany a fa hoe tsy misy foto-kevitra mipetraka zany a any amin'ny taranaka any aoriana dia aza gaga raha ohatra ka miteo ihany ny teo a ary dia hitsakisahan'ny olona ataon'ny olona tsy misy vidiny ny zavatra rehetra any aminao sy ny taranakao fa ataon'ny olona fangalana zavatra fotsiny ataon'ny olona fanabakana mifoaza ry vehivavy fa isika no andrin'ny firenena isika no andrin'ny tokantrano isika no andron'ny fiarahamonina dia toy izay sy toy izay indray no azona tolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko